Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Vaovao mahafaly momba ny aretina coronavirus. Izay indray no lohatenin'ity vidéo izay entina amintsika amin'ity anio ity. Ny mahazatra ny sofintsika dia mihaino vaovao ratsy foana. Fa ny tenako moa mampitovy ny filazantsara dia ny safidy ilaza vaovao mahafaly ho antsika ao anatin'izao aretina coronavirus izao. Ny voalohany dia izao io aretina io dia aretina sitrana ho azy. Zay aloha dia ho fantatsika ary tena tokony isaorantsika an'Andriamanitra izany. Tsy ohatra ny virus ny sida io ka hoe rehefa tonga anatin'ny vatan'ny olona dia tsy voatohatra ny vatan'ny olona. Fa io virus ny coronavirus io rehefa tafiditra anatin'ny vatan'ny olona, raha olona salama tsara izy dia mahatohatra an'io aretina io ny vatany. Ary zay no mahatonga ny hoe raha misy olona 100 voan'io aretina io farafahakeliny ny 90 amin'ireo olona ireo sitrana daholo. Sitrana daholo ny olona 90 farafahakeliny voan'io aretina io. Ary ny mampalahelo aloha dia ireo olona maty amin'ny ankapobeny dia ilay olona izay marefo. Izany hoe efa malemy zany ny vatany, asa mety hoe misy aretina mitaiza izy toy ny hoe tosidra, miakatra tosidra na diabeta na cancer na ihany koa manana aretina taovam-pisefona. Reny olona reny zany no tena atahorana miaraka amin'ireo le olona antitra izay mihoatra ny 5 taona izay marefo ny vatany ka rehefa tafiditra le virus dia kely le hery fiarovana ao anatin'ny vatany dia tsy mahatohatra ny aretina izy dia satria le izy tsisy fanafana dia maty izy. Fa raha ny tena marina zany dia rehefa tafiditra virus io dia ny anticorps ao anatin'ny vatantsika raha salamantsaritsika dia mahavita mamono io ary tena vaovao mahafaly zany zay tsy dia misy miresaka loatra. Nefa dia tena marina. Voandrano zao no resaka tamin'ny olona dia gaga be izy ny tenenako an'izany hoe io anie aretina sitrana ho azy. Toy ka io misy fanafany. Fieritreretany gasy an'ilay izy satria tsy dia ampy tsara koa ngamba ny information dia izao hoe tena zay voan'io dia tonga dia maty. Ary tena matahotra ny gasy hoe tena faty mikararana no ateraky ny fahatongavan'io a Madagasikara dia mikoropaka mifandrombaka kininimpotsy milahatra voasary makirana misaviritaka daholo ny malagasy. Ary teraka crise sociale io. Ary zay mahatonga ny hoe mila atao tony tsara ny malagasy dia ampahafantarina azy tsara koa zaraina vaovao mahafaly izy fa tsy ampitahorina foana amin'ireny sary sy vidéo an'olona sepotra be, vatapaty be dia be sy ny ohatran'izany ireny. Fa misy vaovao mahafaly koa izay azo ambara mahakasika an'io fa be dia be ny olona sitrana ary sitrana ho azy. Omaly ravana dia tafaresaka tamina dokotera namako mipetraka any Espagne. Izy dia épidémiologiste. Izany hoe olona tena nianatra momba ny épidémie. Izany hoe io resaka io mihitsy zany tena nianatra momba ny épidémie mihitsy izy. Ary izy dia marary ny tratran'ilay coronavirus izy satria izy moa zany dokotera mitsabo anatin'ilay izy ao. Dia any an-trano izy dia nanontaniako fa kainao any an-trano fa tsy any amin'ny hôpitaly. Dia izy hoe aty an-trano izy satria ny anay izy aty Espagne aloha dia izay indray aloha ny mesure andraisina hoe izay olona ka mitondra le aretina coronavirus dia apetraka any an-trano, ajanona any an-trano izy aloha 7 andro raha ohatra ka tsy misy an'ilay tena signe grave be an'ilay fahaseporana be iny zany mahazo anazy. Fa mety ohatra hoe mivalana na marary-ndoha na misy fièvre na mikohaka fotsiny na hoe sepitsepitra kely fotsiny dia ajanona any an-trano ihany aloha. Fa raha ny tena marina zany dia tokony atohatra an'ilay izy ny vatan'ilay olona dia sitrana ho azy izy. Fa le olona le tena marefo le efa niteneniko teo reny ihany zany no tena ampidirina any amin'ny réanimation dia ny atao dia le traitement tsisy traitement fa dia tonga dia le respirateur miaraka amin'ny oxygène zany mba hanampy an'ilay olona iny satria tsy avy miaina mihitsy n'ilay olona. Le paracetamol anie tsy le paracetamol akory miady amin'ilay virus efa io mbola tsisy fanafody hatramin'izao. Fa le paracetamol dia hoe raha miakatra ny fièvre, manao fièvre olona dia omena paracetamol izy. Zay le atao hoe traitement symptomatique fotsiny. Fa raha ny tena marina dia sitrana ho azy io ary zay dia tena teneniko hoe sitrana ho azy io aretina io amin'ny ankapobeny. Zavatra faharoa izay mahafaly koa dia izao, rehefa tafaresaka tamin'io namako io satria efa tonga tany Madagasikara moa izy dia izao io aretina io dia ny olona antitra no tena mampalahelo zany tena victime ao anatin'izy. Itsika malagasy dia population jeune. Ary zay dia tena avantage tsika koa zany zay ao anatin'izao épidémie izao. Pandémie moa izy amin'izao fotoana izao efa zay nilazana azy. Zany hoe itsika malagasy dia tanora saika izy mibetsaka. Ary rehefa jerevana anisan'ny olona maty dia saika ilay olona mihoatra ny 10 taona ireo olona maty ireo na ilay olona izay efa misy aretina mitaiza mahazo azy araka ny fanambarako teo aloha teo. Ka itsika malagasy zany dia population jeune. Ary rehefa jerevanao ny aty Afrika atao jerevo tsara ny taremarika izay avoakan'ny OMS, taremarika vao nivoaka vao tamin'ny omaly zao no nijerevako dia tena hita mihitsy amin'ny hoe ny aty Afrika dia vitsy ny maty
anatin'le izy fa ny aty Eropa moa fatatsika tsara fa niantitra ny PDB aty dia izay no tena mahatonga zareo tena mikoropaka satria zareo koa no tena voan'izy zany akory tsy midika hoe ndao tsika malagasy tsy hivaky-loana tsy hikoropaka fa tsisy dikany fa tsika tanora sy ankizy daholo tsy izay fa na izazy amin'ny teny zoaly dia mba manana olona ray aman-dreny antitra koa manana ray aman-dreny marary koa misy tositra dia izany rehetra zany mahatonga antsika mitandrina mandrakariva mba tsy hahatonga an'izy hiparitaka ho tonga amin'ireny olona ireny satria ireny olona ireny no tena atahorana ao anatin'ilay virus ka dia mila mitandrina foana tsika manaraka ilay torohevitra samihafa zany amin'ny fanasana tanana sy ny ohatran'izany. Ny fahatelo izay vaovao mahafaly koa dia izao itsika malagasy dia satria ny araka nambarako tao rehefa tafiditra ilay virus dia ny anticorps zany ny hery fiarovana anatin'ny vatanao raha betsaka raha manana an'izy ianao dia ino mahatohatra an'izy ka itsika malagasy raha mahadinika tsara tsika dia olona mahatanjaka koa tsika amin'ny hery fiarovana zany ny malagasy. Ny vazaha asa raha manana namana vazaha ianao na fanerasera tamin'ny vazaha dia mahafantatra tsara fa amin'ny ankapobeny zareo na io rano jiramaio tsy zakany io tsy zakany zareo fa tonga dia marary izy fa ny malagasy tena matanjaka be koa ny hery fiarovantsika mafitoto zay ngamba ny azoko ilazana azy za kory tsy miteny hoe zany no antoka ao antsika fa amin'ny ankapobeny ny malagasy dia matanjaka hery fiarovana ary zany koa dia mbola tombony ho antsika koa amin'ny fiatrehana an'io virus io ambarako ihany fa aty Afrika rehefa jerevanao tsara ny chiffre izay avoakan'ny OMS dia hita fa vitsy ny olona maty par rapport amin'ny aty Eropa sy ny any Asie izay population vieille. Ny zavatra faefatra vaovao mahafaly koa dia izao rehefa jerevanao koa site officiel ny OMS dia ambarany fa io aretina izay azo avy amin'ny Covid-19 io izy dia amin'ny ankapobeny dia malefaka io sy indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora zany hoe malefaka zany nandraisany anay izy ary tena marina zany satria raha jerevanao ny heriny ampitahina amin'ny Ebola ampitahina amin'ny choléra ampitahina amin'ny virus ny sida dia hita hoe malefaka izy zany tsy dia tena le hoe tonga dia le mifaty mikararana be reny fa raha ohatra ka salama tsara le olona dia tokony atohatra an'izy ary tsy misy fanafody atao akory fa dia tonga dia sitrana ho azy fotsiny amin'izao le olona ao anatin'izany. Ny zavatra fahadimy izay vaovao mahafaly koa ry havana ao anatin'ilay izy dia izao tsy mbola miova ny herin'Andriamanitra na dia eo aza io aretina io tsy mbola miova koa ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ary ny angatahan'Andriamanitra amintsika dia ny iverenantsika amin'Andriamanitra. Be dia be ny olona nefa tonga saina zany vaovao mahafaly koa zany be dia be ny olona nefa tonga saina ny amin'izao zavatra mitrango zao hoe tena mety ohatr'izao zany ny faharandro mety ohatr'izao zany ny zavatra iseho amin'ny fahatongavan'i Jesosy hoe ny mirao any lanitra koropaka ohatran'izao daholo ny olona ary mieritreritra koa ny amin'ny ahoana marina ity fiainana ity satria zao tontolo zao tena hoe pause kely mihitsy aloha fa efa variana mitady vola loatra dia pause kely mihitsy aloha zao tontolo zao mandinika mieritreritra ka zany koa zavatra vaovao mahafaly azontsika raisina ao anatin'ilay izy koa. Ny mahatonga ana amin'ny resaka an'izany rehetrarehetra zany dia mba hahatonga antsika malagasy ho ambony moral hiatrika an'ilay izy fa tsy hikoropaka sy hisavoritaka dia eritreritra hoe horipaka mianakavy eo tsika za manokana ravana dia manana finoana ary matoky ny tombo fa tsy hisy an'izany horipaka mianakavy zany ny malagasy ary mila tohizana foana ny vavaka zany rehetrarehetra ny teneniko zany akory tsy midika hoe dia efa milamina zany ny saiko fa dia efa tsy hisy dikany io na ohatry tsy izay ilay izy ny fitandremana rehetra izay atao dia atao tsara araka ny tokony ho izy daholo satria tadio tsara fa rehefa tafiditra anatin'ny vatanao io dia miovaova arakaraka ny toe-batanao zany mety hoe sarotra azy na mora azy ka zany rehetrarehetra zany mila tandremantsika tsara ao anatin'ilay izy. Dia za akory tsy miteny hoe rehefa marary anao dia mijanona ny trano zay ny zavatra ataon'ny any Espagne fa itsika dia mila miandry ny fandaminana izay avoaka amin'ny ministèren'ny fahasalamana sy izay ambaran'ny fanjakana dia izay no arahana raha ohatsy ny fanjakana hoe izay fantatra fa mitondra ilay aretina dia makary dia makany tsika fa tsy hoe ny hitany tamin'ny internet ny tenen'ny pasteur tahina hoe any an-trano ny fasitrana ho azy io dia mipetraka any an-trano dia any an-trano any tsika dia mipetraka any fa araka izay fandaminan'ny fanjakana fa izay ny zavatra mitranga ny Espagne ny tantaran'ilay namako tamiko dia apitako amintsika fotsiny fa za akory tsy miteny antsika hoe izay no tokony atao. Ny mahatonga an'ilay izy izay resahana ohatran'izao dia izao raha vao tsy ampy ny information dia le ono sy le lainga daholo ny tena be dia be ary lasa miorooro ny malagasy ary ny vokatra izay orooro izay dia izao misavoritaka dia mikorotana dia lasa miakatra daholo ny vidin'entana tsisy daholo ty zavatra rehetrarehetra ity dia tafiditra anatina krizy ekonomika indray tsika ary tsika efa firenena mahantra dia ny zava-doza mety tsy dia hahafaty olona betsaka le virus fa le krizy ekonomika no tena hahafaty olona be dia be vokatra le fikorotana sy le savorovoro ateraka le korotana sy tahotra noho ny tsy fahafantarana ny marina rehetra.
mila mitandrina isika ary mila mivavaka fa ny finoana koa dia mila arahanasa ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia oka ho tony isika averiko ihany azo sotranina tsara io ary tsy azo sotrana tsara fa sitrana ho azy io ary tsika malagasy dia population jeune tombony ho antsika koa zany ny hery fiarovantsika malagasy dia tena matanjaka rehefa tena dinihana ary aretin'io dia malefaka araka nanambaranao message fa tsy mahery noho ny Ebola, tsy mahery noho ny choléra, tsy mahery noho ny sida io ary tsy mbola miova koa ny herin'Andriamanitra. Vaovao mahafaly zany. Vaovao mahafaly zany izay tokony isaorantsika an'Andriamanitra na dia ao anatin'izao aretin'izao ary dia mirary soantsika rehetra dia samy tain'Andriamanitra. Amen.